j'ai mpitantana ny fermaina. Fermaina dia orinasa malagasy izay mitrandrandraka ny sésame sy baobab. Manodina azy ho complément alimentaire izay manatsara ny fahasalamana ara-tsaina ary koa ara-batana ny mpanjifana azy. Manodina azy ireo koa ho menaka izay natao indrindra hikarakarana ny volo, ny tarehy ary ny vatana. Tamin'ny 2020 dia nisy produit anankitelo izay nikeny ny ministère ny fahasalamana au complément alimentaire ary tamin'ny 2018 zay dia nahazo ny deuxième trophée ny vitrine à l'industrie 2018 lutte contre la malnutrition. Nahoana moa no hoe misampana be amin'ny resaka nutrition zahay. Tamin'ny voalohany tamin'izay vao nanomboka nanao sésame dia mbola tsy tena fantatra hoe ina marina moa ny valeur nutritive ny sésame. Taty-aoriana nefa tamin'ny 2016 niona tamina chercheur en nutrition anankiray zany professeur Louise Razanaparany dia izy zany avy eo mijery hoe ina marina moa tena valeur amin'ny sésame ary inona no entiny ho an'ny malagasy satria ny malagasy dia ianjadiny tsy fanjariany sakafo. Dia tamin'izay fotoan'izay zany no natao ny étude dia hitany hoe tena tsara be ny sésame satria complet ny carence protéino-énergétique izay hita indrindra amin'ny sakafon'ny malagasy. Ankoatran'izay koa nefany dia samy resaka toe fahasalamana ara-tsaina ny sésame dia sakafo betsaka lécithine indrindra sy acide gras essentiel dia tsara be izy ho an'ny cerveau. Ankoatran'izay koa nefany anisan'ny zavatra tsara fantatsika anankiray ny sésame dia betsaka calcium dia manatsara koa ny fahasalaman'ny taolana sy mampitombo tsara ny ankizy sy tsara koa amin'ny olon-dehibe. Be dia be ny entanay zany hatrizay dia namidy tany amin'ny grande surface araka ny hitantsika teto ito ny Jean Bosco Rankorondrano dia anisan'ny produit faranay ty programme sésame sy baobab ty. Dia be dia be nefa ilay filana satria hatrany amin'ny tradipraticien docteur sy nutritionniste dia mbola commandé ny anay mila financement zay any amin'ny 100 millions d'ariary ananganana unité de production industrielle manaraka norme HACP anamboarana ny produit anareo. Marina fa zay dia ny anatina plateforme na société civile izay miady amin'ny malnutrition dia be dia be koa ny zareo mampiditra ny sésame any anatin'ny produit any zareo mba hiadina amin'ny hoe tsy fanjarian-tsakafo io. Misaotra betsaka ankoatr'izay azafady miasa amina toerana maromaro eto Madagasikara izay amin'ny fambolena vadivady fitovinany ny sésame mainty, région Boeny sésame fotsy Atsimo andrefana collecte na baobab. Misaotra tompoko.